ho amin'ny resaka fitantanana indray dia mbola tafaverina eo amin'ny toerana indray hitatana ny federasion malagasy ny taranja lomano mandritra ny efataona ny jeneraly Ramanatsoa Gabriel totosa hatetsy amin'ny ANSP filoha Malomaraina moa ny fifidianana anjany ho mpitatana ny federasion malagasy ny taranja lomano izany. Mbola nametrahan'ireo ligiparitra ny fitokisany indray mandritra ny efatra taona ny jeneraly Ramanatsoa Gabriel hitantana ny federasion malagasy ny taranja lomano. Ligiparitra miisa 3 tamin'ireo ligy 5 mpandatsabaty no nifidin'ny jeneraly Ramanatsoa Gabriel. Vatoroa kosa no azon'Andriamatora Bary Hari John izay mpifanandrina taminy. Taorian'ny fifidianana dia nitafafohy tamin'ny mpanao gazety ny filoha vaovao. Sotran'ireo ligy mbola nanome fatokisana ny tenanay amin'ny fitantanana indray ny federasion. Raha ny fanamby sy ny fampanantenana dia efa betsaka ny voalaza teo ary tsy hoe hemotra amin'izay rehefa avy eo fa matola izy nindroso dia mino somarina marimarina ny tenako fa anao zay zavatra rehetrarehetra tratry ny heriko miaraka amin'ireo liga, miaraka amin'ireo club, miaraka amin'ireo ray aman-dreny tsy malala tanana rehetra mba hoentina ampandrosoana ny taranja lomano amin'ny ankapobeny Isan'ny tena nanakianana mafy tao anatin'ny federasion tantanao ny resaka hoe lafiny teknika manahoana inona ny zava-baovao hoentinao makasika an'izay ny ty mandahanao manaraka. Efa natsidiky teo any angamba tamin'ny fanontaniana teo fa isy fanovana any amin'ny 90 isan-jato any ny membre ao anatin'izany comité exécutif zany tsy mbola eto aloha no anonona an'izay olona fa tsy maintsy mbola iresaka amin'ireo liga, iresaka amin'ny technicienne, iresaka amin'ny olona rehetrarehetra miserasera zany taranja lomano zany dia ho hitantsika eo ihany iza daholo les membres vaovao ao anatin'izany federasion malagasy zay ny niara-ny asa foana hatramin'izay niara-ny asa foana ary izy moa tovana namafy fa ao anatin'ny taranja lomano afaka miaraka tsy hoe raha mitena afaka niaraka hoe tsy niaraka ve zany teo fa niaraka foana zay fa manamafy ny fiarahana angamba zay no amezako azy fa raha izay mirahala manokana tsy dia nanana problème firy zany nandritrin'izay efatra taona ny tantanana ny taranja lomano. Nizotra tanteraka tao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny fikipika anatin'ny feny federasion ny taranja lomano ny fifidianana izay natao teto amin'ny ANSP filoha feno ny vepetra na ahafahana ny roso tamin'ity fifidianana ity voaja avokoa ny fikipika rehetra teo ny solotena ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay mijery ny pitsopitsony ny lafin'ny lalàna izay antoka amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny tony fifidianana itony. Tonga nanatrika ity fifidianana ity ihany koa ny solotena ny aveo anivon'ny komity olympique malagasy.